fantsina radrafitra nitafika malagasy ny olahadinika ho ataotsika eto mandritry ny atelono manomboka androany alaroby ka tsy farana ratsy ny zoma hariva. Teram-piandohana raha nanapa-kevitra ny anangana ny task force ho an'ny fantsina radrafitra isika dia miisa 100 mahery ianareo no namaro ny antso taorina fandalovanareo tamin'ny maso tsivona samy hafa nefa dia 50 mahery kely sisa ianareo no voafantona tao anatin'ny maro ka arabaina manokana eto satria adidy masina ho antanindrazana no miandry sy akinina aminareo. Inona ary ny antony nanaovana an'izao fantsina radrafitra zao? Ny antony voalohany dia mba mifanaraka amin'ny toe-javatra misy ato anatiny, zany hoe s'adapter au contexte intérieur. Laha ny andro ny rafitra ankehitriny efa nandritry ny 30 taona mahery io tsy nisy fiovana. Ny zava-misy ara-pahalemana eto amin'ny nosy izay manakana ny tetikasa fampandrosoana rehetra ny fandriam-pahalemana, fananany ambonana izay mitaky rafi-piasana vaovao. Ny antony faharoa dia mifanaraka amin'ireo ambana ankehitriny, zany hoe s'adapter au risque et menace actuelle. Ny fahalemena anatiny dia mitarika ambana amin'ny fahalemeny andro-manjakana sy ny fitantanana. Ny filaroana na ny ataontsika hoe hybridation dia mamono ny toe-karena ary mahatonga fitondran-tena mijirika comportement mafieux. Mialatra ireo aretintsika izay tsy azo ekena intsony, zany hoe pillage ny ressources naturelles devenu intolérable. Ny antony fahatelo dia ny manamafy ny fifandraisana mivelatra eo anivon'ny l'Océan Indien sy ny Afrika. Mampiena ireo alatra industrialy izay mahazo ny toe-karena manga, mameriny indray ny toerana misy antsika eo mason'ny firenena manodidina ary mampiena ny fitokanana ara-pifandraisana. Ny antony fahaefatra izay anaovana ny fantsina radrafitra dia mameriny indray ny ampipo sy ny maha-izy azy ny tafika retrouver la fierté des armées. Mamelanja indray ny olombelona eo amin'ny fahaiza-manao, eo amin'ny mahamahatianina sy ny fepetra mahamiaramila mba hisorohana ny tafika tsy ho anton'ny fanakorontanana, éviter le risque d'une armée facteur de déstabilisation. Inona kosa ary no andrasana ao anatiny zany fanetsina ara-drafitra izany? Zara efatra ny tepoka andrasana ao anatin'izany fanetsina ara-drafitra zany, fa ny fehiny dia ny azahoana tafika matianina, manana fitaovana araka ny tokony ho izy, akaiky ny vahoaka ary afaka miaro ny tombontsoa miankina manaina sy stratégique ny firenena. Raha amin'ny teny frantsay dia hoe des armées professionnelles dotées de moyens optimisés, proches des populations et capables de défendre et protéger les intérêts vitaux et stratégiques du pays. Voalohany tepoka voalohany amin'izany dia ny lafiny ara-pitantanana ny olombelona na ny ressources humaines, endrika fampidirana mpiasa. Io zany dia ahitana fanovana ny atao hoe dispositif de recrutement zany, fiofanana sy ny fanazarantena mirindra antoky ny mahamatianina, formation entraînement cohérent et gage de la professionnalisation. Raha mikasika ny tafina tanety indray no asiteny dia zao ny fanovana tenaina, tafika tanety matianina amin'ny sehatra maro, voarafitra ho lafy manokana maromaro, une armée de terre polyvalente de professionnels restructurée en unités spécialisées. Raha ny tafika anabakabaka no asiana teny dia azo tafika anabakabaka mifanaraka amin'ny toetrandro sy mivelatra ho antoky ny fandriam-pahalemana sy ny fandrosoana. Une armée de l'air moderne et rayonnante, gage de sécurité et de développement. Raha ny tafika an-dranomasina no asiteny dia risy fiovanatsika ka ahita tafika an-dranomasina hita maharitra eo amin'ny tontolon'ny ranomasina, une marine nationale assurant une présence permanente dans tout l'espace maritime. Ny fomba voalohany dia atao izay mamatianina ny olombelona, professionnalisation des ressources humaines. Ny asa mahamiaramila, dingana arak'asa asiana lanja araka ny fahaiza-manao, parcours de carrière révalorisé autour des compétences. Amin'ny lafiny adidy sy ny etika, fepetra fandraisana mpiasa, fahasotoana sy fanarahana fitsipika.
sens de devoir et de l'éthique, profil de recrutement, rigueur et discipline. Ny fomba faharoa dia ny fanomezan-danja ny fepetra amin'ny miaramila, revalorisation de la condition militaire, famaritana mampiavaka, famaritana maha-izy sy ny vondrona iasana, ny fanamina, ny medaly isan-karazany izay hoentina tratra eny, référentiel identitaire andresana eto, fepetra ny fiainan'ny miaramila, condition de vie militaire, ny toby, ny trano ho an'ny fianakaviana, ny fahasalamana, ny valosoa sy ny sisa. Ny fepetra fahatelo, ny fomba fahatelo dia ny fivelarana isam-batan'olona, l'épanouissement individuel, fifamojoan'ny fahaiza-manao amin'ny andraikitra, zany hoe adéquation des compétences au poste. Fomba fitantanana vaovao mijery ny isam-batan'olona io, fanomezana fampifanana maharitra, fiakarana laharam-boninahitra araky ny fagnendrehana sy ny fanampiana avy amin'ny fiovahana sehatra, zany hoe offre de formation continue, avancement au mérite et aide à la reconversion. Fanamafisana ny fahafahana sy ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ny traikefa ivelany. Zay ny fomba fahaefatra anatanterana izy ity. Ao anatin'izany ny fisinareo eto, zany hoe ny fananganana ny ekipa ny task force, zany ny ekipa ny fanovana rafitra, zay ahitana manam-pahaizana vonona avy amin'ny hery samihafa eto anivon'ny tafika. Ny fanampiana ivelany tohanany fahaiza-manao vaovao izay misongadina, na anabakabaka zany, na an-dranomasina, na ny hery manokana, na ny fitantanana ny maha-olombelona. Ny fandraisana tanana amin'ny alalan'ny laminasa fampitaovana, ny fomba fampiofanana sy ny kolokoloana rehetra, la prise en compte dans tout programme d'équipement du système de formation et de maintenance. Toy izao ara kosa ny zava-bita ny dingany efa nandarovantsika nanomboka tamin'izany fanapa-kevitra zany ka mandraky ity androandroany ity. Nisy ireo didim-panjakana maromaro zay nametrahana ny état-major samihafa. Ny voalohany amin'izany dia didim-panjakana laharana 20 sy 300 zay nametrahana ny état-major ny tafika, nanolona ny MGAM ho lasa EMA. Ny didim-panjakana laharana 20 tsipika 20 sy 300 zay nametrahana ny état-major ny tafika tanety. Io dia fanovana ny COFOD sy ny COFIA ho EMAT, état-major de l'armée de terre. Ny didim-panjakana laharana 20 tsipika 17 sy 300 zay nametrahana ny état-major ny tafika anabakabaka. Io dia nanovana ny COFOA ho lasa état-major de l'armée de l'air. Ny didim-panjakana laharana 20 tsipika 18 sy 300 zay nametrahana ny état-major ny tafika an-dranomasina, fanovana ny COFONA ho lasa état-major de la marine nationale. Nisy ny naoty laharana 490 tsipika MDN tsipika kapita amin'ny 10 mai 2020 mikasika ny fandaminana eto anivon'ny ministera, ny fandrindrana sy ny fanamorina, ny fanotsiana radrafitra ny tafika, zany hoe organisation ministérielle de la coordination et du pilotage des restructurations de l'armée malagasy. Nisy koa ny teny midina laharana 770 tsipika MDN SG de GPSDR tamin'ny 10 jolay 2020 dia ny fametrahana ny task force zay manoloana ana eto. Eto moa dia tsy vitako intsony nandika ny groupe nareo tsirairay fa dia vakiko amin'izay fahitako anazy ato. Ny groupe 1 amin'ny task force dia mikasika ny stratégie de redéploiement. Ny groupe 2 dia ny ressources humaines, professionnalisation et études nouveaux types de services communautaires. Ny groupe 3 stratégie intégrée de développement. Ny groupe 4 état des lieux des stationnements et équipements. Ny groupe 5 études des plans de ressources. Nisy koa ny naoty laharana 570 tsipika MDN SG DGPS tamin'ny 7 septembre 2020 zay nametraka ny tiatrikasa androany ity, zay atao manomboka androany alarobia 7 septembre ka tsy farana raha tsy ny 1 septembre ato amin'ny cercle messe Sonerana.
inona ary no vokatra andrasana amin'ity atrikasa ity. Ny voalohany amin'izany a dia tetika matipaika amin'ny fantsiana raha-drafitra ny tafika. Ny faharoa, drafitra amin'ny fanovana ny tafika tanety anabakabaka sy an-dranomasina. Ny fahatelo dia ireo volavolan-dahatsoratra samihafa ilaina amin'ny fampiarana ny fantsiana sy ny fanovana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, amin'ny anarany ministry ny fiarovam-pirenena, mino sy maniry ny tenako fa ny 3 andro natokana ho an'ny atrikasa mikasika ny fantsiana raha-drafitra ny tafika malagasy dia sehatra iray vaovao ho anareo mpizaika mba hifandresy lahatra amin'ny toe-javatra ankehitriny izay misy fetsaika ny goavana eo amin'ny toe-karena sy ny fandre-palemana, ary indrindra mba hitondranareo vahaolana maharitra sy sahazy ho an'ny hoavy ny tafika malagasy sy ny fampandrosoana any Madagasikara. Mirary ho an'ny mpizaika rehetra atrikasa milama ary atrikasa feno firalahiana sy fifankatiavana. Ambarako ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny atrikasa mikasika ny fantsiana ara-drafitra ny tafika malagasy izay atao eto amin'ny CMS Sonerana ny alarobia 9 septambra 2024 ka hatramin'ny zoma 1 septambra 2024. Misaotra tompoko lahy, mangasetraka tompoko vavy.